Ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Omany tsara ny fankalazana an'Andriamanitra. Omany tsara ny fankalazana an'Andriamanitra. Mofonainantsika eo amin'io amin'ny tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo, ny andinin'ny fahaefatra hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary ny Levita sasany no tendren'i Davida ho mpanao fanompoam-pivavahana eo anatrehan'ny fiaran'i Jehova, mba hankalaza sy hisaotra ary hideran'i Jehova Andriamanitry ny Israely. Asafa no lohany, ary Zakaria no manarakaraka, dia Jehiela sy Semiramota sy Jehiela sy Matitia sy Eliaba sy Benaia sy Obededoma, ary Jehiela no nitendry ny valia sy ny lokanga. Fa Asafa no nampaneno ny klipantsona, Benaia sy Jeazela mpisorona kosa no mpitsoka ny trompetra mandrakariva eo anoloany ny fiaran'ny faneken'Andriamanitra. Tamin'izay andro izay no voalohany nanendreny Davida ny Asafa sy ny rahalahiny hidera an Jehova. Miderahan'i Jehova, miantsoa ny anarany, ampahafantaro ny firenena ny asany, mihira ho azy, mankalaza azy, saintsaino ny fahagagana rehetra ataony. Ataovy ho reharehanareo ny anarany masina. Aoka hifalo ny fony izay mitady an'i Jehova, mitadiavan'i Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Mahatsiarova ny asa mahagaga izay nataony dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany. Ianareo taranak'Israely mpanompony, ianareo olom-boafidy ny taranak'i Jakoba, Jehova, izy no Andriamanitsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Omany tsara ny fankalazana an'Andriamanitra. Nisy lesona lehibe no raisin'i Davida mpanjaka ny amin'ny fiaran'ny fanekena tamin'ny nampiakarina ho an'i Jerosalema, mbola tsy nanana tempolo moa, dia ny fiaran'ny fanekena no tehirizina tao anaty tranolahy izay natao mba hankalazana sy hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Ny fiaran'ny fanekena no misy ny soratra masina na ny lalàna izay nomen'Andriamanitra tany anefitra, natao ho arahana sy ho ankatoavina. Nisy fotoana rehefa nitondra ny fiaran'ny fanekena avy any Kiriata Jearima, dia indro somary nitanila ny fiaran'ny fanekena tanaty sarety, dia notohanany oza tamin'ny tanana, ka dia nirehatra tamin'ny oza ny fahatezeran'i Jehova, ka dia natao maty izy. No heveriny oza fa hianjera ny fiaran'ny fanekena, Andriamanitra kosa nihevitra fa tsy tokony olombelona no hiazona zany, fa misy Andriamanitra mitahy azy. Nomboka teo dia nakalesona Davida mpanjaka, ka dia nandrindra ny fanompoam-pivavahana, ary dia izy Davida mihitsy, izy Davida mpanjaka mihitsy no indro lehibe ny fisoronana ka nandrindra ny ara-liturjika ny fanompoam-pivavahana entina hankalazana an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fiaran'ny fanekena. Dia narindra ny Davida ireo Levita rehetra izay hiasa hankalaza, dia hitantsika eo ny mpitendry, ny lehibean'ny mpihira, ny chef de chœur hoy isika zany, nanendry any Asafa izy, ny mpitendry isan-karazany araka ny fanomezam-pahasoavany sy araka ny mahamasina azy eo anatrehan'Andriamanitra. Fa etsak'ilan'izay koa dia hitantsika eto fa voahomana tsara ihany koa ny votoatin'ny fankalazana an'Andriamanitra.
Eto zao dia hitantsika ary mbola averin'ny mpanao salamo zany eo manomboka amin'ny andininy fahavalo ny fankalazana an'Andriamanitra izay maneho ny Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra miasa tsy takatry ny saina izy. Tsaroana ato anatin'ity fankalazana ity ny tondran'Andriamanitra reto vahoaka reto avy any Egipta namakivaky ny tany efitra ary dia nampiditra azy sy nampandova azy ny tany Kanana. Ary dia izany mahatonga ny reto manao hoe tsy takatry ny saina ny fahalehibeazany, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony ary ampahafantarany amin'ny firenena ny asany. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, fampiompivavahana mirindra, fampiompivavahana voarindra, fampiompivavahana milamina, zany no sitrak'Andriamanitra ary zany no ataony Davida sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra. Fampiompivavahana tsy mandeha fahoany fa misy antony avokoa ary misy firindrany avokoa. Rehefa mamaky ny salamo isika ry havako malala dia mahita ny akanto sy ny kalitaon'izany fideranan'Andriamanitra izany. Ary raha manakotsako aty anatsika isika dia mahita fa tena mamy toy ny tantely ny asaribidin'ny fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra izay nataon'ny mpanao salamo. Mitarika antsika ankehitriny koa izany ry havako isaina sy hevitra ny fampiompivavahana sy ny fankalazana an'Andriamanitra izay ataontsika rehetra. Tsy maintsy ho tsara fiomanana sy tsara firindrana ny fampiompivavahana kristianina rehetra. Fanomanana ireny no anehoana ny Andriamanitra mpandrindra, Andriamanitra tsara an'Andriamanitra. Ao anatin'ny fiomanana sy ny fanomanana ny firindran'ny fampiompivavahana no ahitantsika ny Andriamanitry ny filaminana an'Andriamanitra. Ao anatin'ny akatoko ny fanomanana ny Noely isika izao dia ao indrindra no misarika antsika mba hiomana fatratra amin'ny fankalazana an'Andriamanitra amin'izany Noely izany. Hitantsika ny fiomanana izao tontolo izao, ny fiomanan'ny tontolo rehetra ankalaza ny Noely, fa tsy ho ambakany izany ny fanomanana sy ny fiomanana kristiana. Aoka ho elantsika amin'izay ny fiakarana eny ambony saina dia hiteny hoe ataontsika ny hira ao amin'ny firana fa 780 na ny hira ao amin'ny firana fa 770 rehefa ankalaza krismasy isika satria tsy niomana. Fa aoka ho tsara homana ny zavatra rehetra ataontsika maneho Andriamanitra ny filaminana, Andriamanitra ny tompo ny filaminana ary Andriamanitra tsara sy mpandahatra endry azy. Hitantsika tsara ry havako ny planin'Andriamanitra tamina hary izao tontolo izao fa voarindra, voalamina, matipaika, eny hatramin'izay nanolorany an'i Jesosy Kristy zanany azy tao anatin'ny planin'Andriamanitra. Efa milamina avokoa ny zavatra rehetra, efa voavoatra avokoa, tsy nanao fahoany Andriamanitra fa nandrindra ny zavatra rehetra araka ny sitrapony. Ka na ny endrika ivelany dia misy fiomanana tahaka ny fanendrena, ny mpisorona, ny levita, ny lehiben'ny mpitendry, ny lehiben'ny antoko-pira, na ny votoatiny dia izy tema mazava entina ankalazana an'Andriamanitra tahaka izay hitantsika eto maneho ny fahagagana lehibe nataon'Andriamanitra. Dia ankalazao ny Tompo fa tsara kokoa ny manomana izany ho fankalazana an'Andriamanitra. Dia n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra sy mideranao izay Andriamanitra raitsotoa ao amin'i Jesosy Kristy zokonay. Ianao ilay nandahatra izao rehetra izao tamin'ny filaminana sy ny fandrindrana tsara ka dia voavoatra araka izao hitanay izao. Misaotra Tompo, mampianatra anay izany mba ahatonga anay hanana fomba fiasa mazava
amin'ny fanompona sy ny fankalazana anao. Amin'ity andro anio ity zay dia mahatsiaro ambavaka. Tompo, ireo rehetra fadiranovana, ireo rehetra tereniny aretina, ireo rehetra miady amin'ny fahafatesana, na iza, indrindra ny zanaky ny fiangonana, entinay ambavaka amindreo fotompo. Avela heloko ary aoka ny tananao akasika azy ireny mba hitondra fanasitranana tanteraka. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay, anaovanay izany vavaka izany misaotra raha io. Amen.